Faly miarabantsika rehetra manona fiadanany tompo amintsika tsiraray avy. Ny tenako rahalahy Ludovic ary vadiko Sarindra. Izay dia malanjanaka efatra menada ary mipetraka tia Poitiers France moa misy anay. Betsaka ny fahatsarana izay nanomponay Jesosy Kristy tompo ary maro ny fijoroana vavolombelona ny témoignage izay azo ambara ao anatin'izao fandarana fofo izay ataonay amin'ny vady izao, dia manasantsika rehetra anaraka sy haino ny fijoroana vavolombelona izay hoentinay eto anatrehantsika amin'izao fotoana izao, dia omeko ny vadiko ny fanomezana ny fotoanary. Miarabantsika rehetra, tsy ho lava resaka fa hitsoro vavolombelona avy hatrany. Izao anefa tsy mety milaza zavatra tsy hita na tsy niainana na tsy niatra taminao akory, ka izay no izay miainako izay miainan'ny vady aman-janako izay henanay menakavy no zaraiko aminao androany. Betsaka ny olona mieritreritra hoe efa mipetraka any France, efa manambady, mananjanaka, efa miasa ve dia mbola misahirana mitady izay fiangonana hivavahana na misahirana mitady fotoam-bavaka ho arahana ihany. Fa izaho zao dia mijoro vavolombelona amintsika sy milaza mazava tsara hoe raha tsy nisy ity culte en ligne izay ataon'ny fiangonana fanahy voninahitra izay tarihan'ny papa Izao Andrianirina sy maman José Andrianirina ity izay menakavy, dia tena very hevitra, tena kivy. Tato no nandraisanay ny toromarika ny taridalana rehetra, tato no nandraisanay ny fanafahana marina ihany koa. Isan'ny zavatra anankiray izay tena tsindriko dia na dia aty alavitra aty ary misy anay eny mianaka, dia tena isan'ny misitraka izay ny fitiavana lehibe izay zarain'izy ireo isan'andro. Nanokatra tanteraka ny fahiratanay ny tompo, nanokatra tanteraka ny fahatakarana ihany koa Jesosy, ary tena mahatsiaro hoe voatahy izahay. Dia ilaza aminao hoe raha any Marangana toerana misy anao dia mba miantso anay hoe manandramana na dia indray mandeha any ary, mba mamangy mijery manitsaka ao amin'izany fiangonana fanahy voninahitra izay tarihan'izy ireo izany, fa ahita sy hifanena amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanafahana ianao. Raha ohatra moa ka toerana ivelan'ny Marangana misy anao fa any Madagasikara ihany, dia betsaka ireo fiangonana fanahy voninahitra izay efa misokatra ary azo kontaktena tsara izy ireo. Tsy te ho titeny izahay mahatonga anay mijoro vavolombelona ohatran'izao na dia aty alavitra aty, fa te hizara aminao hoe afaka izay, sitrana izay, vovonjy izahay. Mahafaly ny mizara amintsika rehetrarehetra. Rehetrarehetra raha lasina alabary rehetra aparantany rehetrany dia arak'izay moa dia metanetana ihany koa foa dia milahasoa anareo koa izay ary faly ihany koa izay aty avelany, sady miara faly amintsika rehetrarehetra izay menakavy kelika dia izay ary tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Mafia